Ireo pomba fitondrana any Rajoelina mo tatoato dia lasa mazoto maneho hevitra mahatonga ireo olona lasa manany ihany hoe tonga soa ato amin'ny fanoherana. Eo anatrehany zany mo dia nanao ny fanambarana mikasika ny Maradona mo Andriamatoa Fernancelo toy izao ny fanambarana izay nambarany: mba avelao aho hiteny anito Ramatoa Ratsiana sy vendrana indrindra ito na dia efa tsy minisitra intsony izy. Nomen'olona fahazahoan-dalana hitondra fiara ianao ny taona 2024 fa ny taona 2025 ianao dia lazaina indray fa tsy mahay mitondra fiara no sady lazaina fa misandoka. Ity Ramatoa ity no ministra vendrana indrindra nandalo tamin'ny MCC, ministra mpandray fepetra ary tompony fisolelahana. Ary nilaza ihany koa Fernancelo ny hoe misy antony matony zarazara ny mpanao gazety ary ry zareo sy Lalatina Rakotondrazafy ny tompon'antoka voalohany tamin'ny fampizarazarana mpanao gazety. Asa mba lasa nisitrika aiza ity Ramatoa ity amin'izao mba tiako raha mifanena amiko i Fernancelo raha naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny mikasika ity ministra teo aloha ity. Solombavambahoaka Rajelson Antoine mo dia nametraka fitorina noho ny zavatra nahazo azy nandritra ny hetsika izay nitanterahana lasa iny. Hoy izy tao amin'ny pejiny manoloana ireo voro ny fandratrana ary ompa fisamborana tsy ara-dalàna ary fanerenan'ny tenako hakasary tamin'ny basy izay nitranga teny tsy adana nandritra ny fitokonana fitakina ireo zofototra amin'ny maha-olombelona dia nametraka fitorina ny tenako satria tena tsy rariny ary tsy ara-dalàna. Tanjona dia hanasazina ireo mpanao ratsy sy tsy hiverenany zavatra sahalany izao intsony. Nohon izany zavadrehetra izany dia nametraka fitorina ny tenako hoy Solombavambahoaka Rajelson Antoine. Lasa misy fankahalana frantsay ny ataony Emmanuel Macron hoy ny fanehoan-kevitry Paul Rafanoharana. Nilaza i Paul Rafanoharana raha nanontaniany gazety Le Monde fa lasa misy fankahalana frantsay izay hitarika any la Frantsa ho voadaka tahaka ny tany Niger, Mali ary Tchad ny fitongalanany Emmanuel Macron ho an'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tsy tiany mihitsy ny tenany hoy izy ho lasa fitaovana amin'ny tsikombakomba amin'ny Emmanuel Macron sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina satria heverina fa isan'ny fepetra napetraky ny frantsay namohana an'ity filoha teo aloha ity niala teto a Madagasikara ny famitsorana an'i Paul Rafanoharana. Raha vao nivoaka ny fonja ity teratany frantsay sy malagasy ity dia nandeha niona tamin'ny filohampanjakana vaovao Colonel Michael Randrianirina izay nanomboka ny fankahalala tamin'ny tany amin'ny fonjany Tsiafaha raha nampangaina ho nanonga-panjakana ko ity farany tamin'ny taona 2024. Ny manaraka izay ho resantsika mo dia hiresadresaka ny mikasika ilay mpandrara matanjaka teto a Madagasikara tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Enjehiny fitondrana miaramila i Mamy Ravatomanga nandefa taratasy amin'ny Financial Crimes Commission atsy amin'ny Nosy Maurice ny fitondrana miaramila vaovao izay mangataka fiarah-miasa amin'ny fanenjehana eo anatrehan'ny lalàna ilay mpandrara Mamy Ravatomanga. Manome fahefana feno any fanerisoa Erneve amin'izany fanadihadina sy fanenjehana eo anatrehan'ny lalàna ao amin'ny Nosy Maurice izany koa ity taratasy izay nalefa ny filoham-panjakana Vonjimeka ity. Kolokolo tsy misy fetra firaisana tsikombakomba amin'ny fanodinana ny volam-panjakana ary fangoronan-karena tsy ara-drariny, fanodikodinana amin'ny fahefan-kehitra sy arabola, famotsiam-bola iraisam-pirenena no hiampangany fitondrana miaramila any Mamy Ravatomanga. Ho hitantsika eo moa ny tohiny ity raharaha ity fa ny zavatra fantatra ankehitriny dia enjehiny fitondrana miaramila i Andriamatoa Mamy Ravatomanga ilay mpandraharaha giagilahy teto a Madagasikara. Tao anatin'ny pejiny moa dia nilaza i Marie Michel ilay pomba mahafatrapony fitondrana teo aloha Andry Rajoelina ary anisan'ny nitazona ny toerana ambony ihany koa tamin'izany fotoana izany. Aza miteny sao anovan'olona dossier, aza miteny fa lahatokana ny hena vavambasy eny io hoe ary aza miteny fa ompain'olona, aza miteny fa haratsian'olona, aza miteny fa zao sy ny sisa tsy ihany valiny hoy Marie Michel. La terreur elle ennemie de la liberté hoy fanambarana izay nambarany tao anatin'ny pejiny. Nanaitra ny maro io fanambarana izay nambarany Marie Michel io natonga ireo mpaneho hevitra ny lazany hoe teo ianareo teo tsy namela olona ny teny, teo ianareo tamin'ny toerana dia nanagadra izay samy teny ny marina, nanagadra ireo olona nijoro amin'ny fahamarinana. Izao ianareo vao mody mitabataba, izao ianareo no mahay miteny ary mahatsapa izany liberté izany hoy ireo olona izay maneho ny hevitra. Ka hoy izahay hoe tonga soa amin'ny fanohirana ianareo pomba mahafatrapo any filoha teo aloha Andry Rajoelina.